Dia ampifaliana lehibe no anolorako ny arahaba ho atsika rehetra izay eo am-pototry ny vata fahitalavitra manaraka ity fitaovam-pivavahana iarahana amin'ny fiangonana Refia Androndrakely ity. Nampitondraina ny lohahevitra no fandarana zao hoe fiainana vaovao. Dia amafisika ihany ny teny hoe matoa zany a nampitondrain'Andriamanitra izany lohahevitra izany ty fandarantsika ity dia tsarovy. Fa na inona mety fiainana, zava-misy, lalovanao, niainanao tany aloha, tamin'ny taona lasa, na taona maromaro ny fandimby, izay hitanao tao anaty fasarotana, tao anaty fiainana tena azo lazaina hoe potika, na rava tanteraka, na tsy ahitam-bahaolana mihitsy, dia zao. Matoa ity fandaranty nantsona amin'ny lohahevitra hoe fiainana vaovao, dia afaka mbola iaina amina fiainana vaovao, na hoe fiainana tsara lavitra noho izay lasa hatramin'izay ianao amin'ny lafim-piainana rehetra izany. Ary tsy hoe hifantoka amina lafim-piainana andavanandro na lafim-piainana ety ambony tany fotsiny no irahantsika mifampihery sy fampivavaka amin'ny alan'ity fahatarana ity, fa tena hoe hifantoka ihany koa amin'ny lafin'ny fiainana ara-panahy, indrindra fa le fiainana mandrakizay raha ialy ety amin'ity tany fandalovana ity ny nofontsika. Koa manoloana zany indrindra dia mbola mafisiko ny arahaba teo hoe ara-pahaina ianao ho anareo any amin'ny faritra rehetrarehetra manerana ny Madagasikara. Be dia be mihitsy ianareo no miantso anay nandefa mesazy tamin'ny alana fandarana farany izay narinian'ny rahantsika teto. Ianareo any Fort-dauphin, Ambatondrazaka, Orombe, ny Ankalamavony, Fianaratsoa, any Maintirano, Marivoay, ianareo rehetrarehetra izay nandefa mesazy, nangataka vavaka, niantso telefonina na ireny akoatra ny Antananarivo. Dia tena manolotra ny arahaba feno anareo izay ary maniry mba tena ahitanareo ny voninahitr'Andriamanitra, ahitanareo ny tanan'Andriamanitra, anova ny tantaram-piainanareo, anasitrana anareo, amareo olana saribana eo amin'ny fiainanareo satria izy Andriamanitra dia mahay zavatra rehetra. Misaotra ihany koa ny teknisianina ambadika ao izay mandefa mivantana ity fandaran'ity hoenitsika sy hitan'ny masontsika mihitsy makasitraka an'izy ireo satria izy ireo no mikirakira mandefa izao fandarana izao isaorana an'izy ireo manokana izany ary mirahasoa ihany koa. Isaorana lehibe ny tompo'Andriamanitra satria inoko hoe na dia ny fahavelomantsika sy mbola natonga antsika ahita ty fandarana ity dia fitahian'Andriamanitra izany. Mirahasoa anao ahako izay mety ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao, tahian'Andriamanitra ianao ho sitranao somatsara ny aretinao. Ianao izay ao anatina olana, ao anaty zavatsarotra, mandalo fahasahiranana tena faran'izay mafy ka mety efa ozy ianao hoe tsy hitako intsony ny lalako aleha, tsy hitako intsony izay azo atao, mety efa tena miravoravo tanana rabaky teny ianao eo anatrehan'ny zava-misy izay lalovanao io, mampanantena anao fa oriana any amin'ny faraparany fandarana any hivavaka isika. Zavatra lehibe mampahery anay sinonay dia izao, Andriamanitra tena mpihainy vavaka sady mpamaly vavaka. Be dia be ireo olona efa tena nijoro vavolombelona tamin'ny alalan'ny vavaka natao, dia isaorana lehibe Andriamanitra ny voninahitra ho azy. Fa tena tahian'Andriamanitra, tao ireo sitrana, tao ireo nivany olany, afaka tamin'ny karazana famatorana maro samihafa, resy tosika ireo karazana fanaratsy izay nanageja amin'ny fiainany sy nanapodika azy hatramin'izay. Ny fandarana farany netiko teto mantsy dia hoe ahoana ny azahoana fanafahana, na hoe vokatra lehibe hoentin'ny fanafahana. Satria tena misy tokoa ny atao hoe fanafahana ao amin'ny Jesosy. Jesosy Kristy dia tonga betona fanafahana ho antsika zanak'olombelona sy ho azo tontolo izao. Hoy tamin'ny fandarana farany hoe tsy hoe hitondra famonjena ho an'ny ara-panahintsika fotsiny no nidinan Jesosy tety ambonin'ny tany, nakanesan'i Jesosy tety ambonin'ny tany, tsy hoe hitondra famonjena ara-panahy fotsiny, fa anisany natongavan'i Jesosy tety ambonin'ny tany hoy aho, dia mba tonga antsika ho afaka amin'ny herin'ireo fanaratsy izay manageja sy mamatotra fiainantsika zanak'olombelona tety ambonin'ny tany. Tsy misy vahaolana, tsy misy fanafody, tsy misy hery ahafahantsika mandresy ny asana devoly, na manapodika ny asana devoly, na manilika ny herina fanaratsy mamatotra ny fiainantsika zanak'olombelona mantsy afa-tsy amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy sy ny fanekena azy ihany. Tsy resy ny voly io, tsy resy ny fahalalana io, tsy resy ny fahaizana io, tsy resy ny fahalalana olona izany herina fanaratsy zany, fa amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy sy ny fanekena azy kosany dia afaka handray fanafahana lehibe isika amin'ny herin'izany fanaratsy zany. Koa amelohany ahafahantsika miroso amin'ny fandarana manaraka indray sy ny afatra hoentiko androany, dia andaontsika aloha anaraka hira anankiray. Ny hira hoe iarahantsika mideran'Andriamanitra eto dia inoko fa hira hainao zany. Dia ataovy amin'ny fonao rehetra.
aza atao hira mpilivava fotsiny na hoe tena mahafinaritra anazy zany hira zany, mba tiako ranga zany hira zany, mahafinaritra ny foko, fa le hira fiderana hoentsika nge de mba ho fanandratana an'Andriamanitra ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tsy hira mahafalifaly ny fotsika zany fa hira tena hoe mba hakasika amin'ny fon'Andriamanitra. De ataotsika anaraka izay hira zay anao izay hira zay amin'ny fotsika rehetra tompo. Tu es rempli de gloire, tu es rempli de beauté, de grandeur. Mitafy hazavana ianao, ny fahazavanao dia mandroaka ny aizina rehetra, dia ny feonao fotsiny dia lehibe mihoatra noho ny zavatra rehetrarehetra. Ka iry zay androany hoe lehibe ianao Jesosy a, ilaza hoe lehibe ianao, ilaza hoe lehibe ny tompo. Ianao le manjaka hatrizay tsy manam-pataperana ianao. Saintsaininay mihitsy zany androany, ianao le alfa le omega, tsy nisy namorona anao. Lanitra seza fiandriananao, tany fitoerana tombotrao. Noho izany izaho hika amin'ny feonay rehetrarehetra androany fa tena lehibe tokoa ianao. Ianao le telo zay iray, tsy takatry ny sainay zany Jesosy a. Mety hoe lazainay foana nefa tena saintsainay dia endriny tena lehibe tokoa. Zanako drisy lehibe ianao, alleluia. Hira hoe lehibe ny tompo, nolilazila lehibe ny tompo, lehibe ny tompo, lehibe ny tompo. Hira hoe lehibe ny tompo, ilaza hoe lehibe, lehibe ambony indrindriny. Le menti chiuderai now, menti chiuderai, lehibe ny tompo, ambony indrindrina Jesosy o, ambony menti chiuderai, mi fu qui lehibe ny tompo, lehibe ny tompo, lehibe si mihoatra aminao famite, si misy azo arina aminaha, lehibe, lehibe ny tompo. De misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika afaka niaraka niterany tompo tao anatin'izay hira fiderana izay. Irositsika amin'izao fotoana izao amin'ny fanarahana ny tenin'Andriamanitra. Koa eo am-panarahana ny hafatra dia miantso anao aoka tena ho liny ianao.
aoka tena angetaety ianao, aoka tena ifantoka ianao, aoka tena andray tsara ianao, aza mety hoe voaelongelona na sanatria hoe sady miaino any ianao fa nitapatapany, fa ao anatin'le teny a de misy afatra lehibe amankin'Andriamanitra anao, ananganana ny finoanao, anitsinanao, amonjenanao, ary ampitombo ny finoanao, anasitrana anao ka dia vavaka isika ho an'ny ten'Andriamanitra. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra zay le an-danitro, ianao le izy hatrizay ary mandrakizay sotranao amin'ny anaran'i Jesosy fa mbola afaka izara ny teninao indray ahako amin'ity androandroany ity. Apetrako fenom-pelantananao Andriamanitra ny teninao, satria ny teninao dia efa nitahinao hatramin'ny voalohany vao nanorina izao tontolo izao ka mbola voataha mandrakandroany. Ny lanitra sy ny tany afaka ho levina fa ny teninao Andriamanitra dia tsy ho levina mandrakizay. Tompo Andriamanitra raiko tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta, vavaka Andriamanitra ô, tahiny ny teninao ary omeo mpanomponao ilaza ny fahatsaranao, ilaza ny teninao, anambara ny sitraponao ary niza nataon'Andriamanitra nahita andre ity afatra ity dia vangio ny fanahiny, vangio ny fony mba tena ho teny hitondra fiainana anay, hitondra famonjena, mba ho teny anangana ny ara-panahinay ka monjy anay mandrakizay ny teny rehetra zay raisina eto amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Amaky tenin'Andriamanitra ary isika dia avy eo omeko indray loha hevitra izay mbola irahantsika manaraka androany. Ao amin'ny bokin'ny Nomery toko faharoapolo, vakitsika manomboka andininy faharoa ka hatramin'ny andininy raika ambin'ny folo. Somary lavalava ny tenin'Andriamanitra ho vakitsika fa ao anatin'io no akatsika ny fampahirezana sy ny fampianarana ho raisina androany. Nomery toko faharoapolo andininy faharoa ka hatramin'ny andininy raika ambin'ny folo. Raha misy baiboly moa eny aminao ao tokantrano dia andaontsika hiaraka hamaky ny tenin'Andriamanitra mihitsy izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary no amakiko ny teny. Ary tsy nisy rano ho an'ny fiangonana ka dia niangona izy iodina amin'ny Mosesy sy Arona. Dia nila tamin'ny Mosesy ny olona ka nyteniny hoe inay anie izahay mba maty mba maty tamin'ny nafatesan'ny rahalahinay teo anatrehan'i Jehova. Fa nahoana no nitondra ny fiangonan'i Jehova ho amin'ity efitra ity ianareo mba ahafaty anay sy ny ombona eto? Ary nahoana nitondra anay niakatra avy tany Egipta ianareo, ampiditra anay ho amin'ity tany ratsy ity izay tsy misy voan-javatra na aviavy na voaloboka na apongabe an-danitra akory, sady tsy misy rano ho sotroina. Dia niala teo anatrehan'ny fiangonana Mosesy sy Arona hoe ho anao ny varavaran'ny tranon'ilay fihaonana ka niankohaka dia niseho tamin'ny voninahitr'Andriamanitra. Ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe alao ny tehana ka vorinao sy Arona rahalahinao ny fiangonana ary mitenena amin'ny vatolampy io masony dia aboboka rano izy, dia aboboka rano izy ary ampivoaka rano eo amin'ny olona avy amin'ny vatolampy ianao ka dia ampisotroanao ny fiangonana sy ny biby fiompony. Dia nalain'ny Mosesy ny tehana avy teo anatrehan'i Jehova arak'izay nanadiny azy, dia novorian'ny Mosesy sy Arona teo amin'lohan'ny vatolampy ny fiangonana ka dia hoy izy mianorom-piodina moa amin'ity vatolampy ity va no ampivoahanay rano ho anareo. Ary Mosesy dia nanaingana ny tanany ka nikapoka ny vatolampy indroa tamin'ny teny dia niboboka be dia be ny rano ka nisotro avokoa ny fiangonana sy ny biby fiompony. Ary Jehova aleo atrantsika hatreo angambany. Ny loha hevitra zay akatsika ny fampianarana amin'ity androany ity dia hoe aveza marina ny avin'ny fanahina. Mazava be zany fa ifantoka tanteraka mihitsy itsika ao anatiny atao hoe hery izay mpitondra fanahina izany. Somary miendrika fanontaniana no hitondrako ny loha hevitra androany hoe aveza marina moa ny aviny ty atao hoe fanahina ity. Matetika mantsy dia izao io fanontaniana io dia mipetraka rehefa tonga ao anatin'ny olona tsiraray avy izay endrika fanahina izay. Averiko ihany, matetika mantsy io fanahina io dia mipetraka foana rehefa tonga ao anatin'ny olona atao hoe io fanahina io. Ambarako ty am-piandohana mantsy ry havana dia izao tena misy ny atao hoe fanahina. Ery tsy hita maso izy ity
fa saingy izao mampahory sy mampijaly fiainan'ny olona maro na tanora io na olon-dehibe na lehilahy lehibe na vehivavy lehibe de saingy izao maro ny olona tafiany na fatorany na ampijaliany teo hoe hery izay mpitondra fanahina ity. Mahatonga olona maro be tena hoe tsy milamina, mitebiteby ao anaty, kivy, ketraka, ary tsy mety manana fanantenana ny olona anankiray rehefa tena tratrany atao hoe fanahy mpitondra fanahina na le hery izay mpitondra fanahina. Amin'ny endrika maro no endrika isemoa zany fanahina zany eo amin'ny fiainan'ny olona na lehilahy na vehivavy. Mampahory izy ozy kanefa de hery tsy tamaso, mitondra tebiteby sy tahotra ny anaty, ka mahatonga ny olona maro indray kivy, mamoy fo, mamono tena, ary tsy manana fanantenana no tafavoaka na mba hoe anany maizy atsony any arina, izay ny tanjony atao hoe fanahina. Tena misy izy io, ary tsy mifidy sarangan'olona, tsy mifidy olona ho tafiana, ary tsy mifidy olona ho asina, na manam-pahaizana na tonontonony, na manan-karena na tonontonony, na olona nianatra na olona mety tsy nianatra, na olona manahoana na manahoana de saingy zao rehefa manafiky ty herim-potona fanahina ty de sany no mampahory ny fiainan'ny olona izay laviny. Betsaka ny olona tafiany sy ampahoriny ary itoera zany atao hoe fanahy mpitondra fanahina izany na herim-potondra fanahina. Fa ny fanontaniana mipetraka de fa aviaiza marina ary ny fanahina satria zay no izy. Be de be ny endrika isehoany zay mbola hitantsika ao aoriana ao, fa aviaiza marina moa ny aviany. Satria io iaho no netiko nanokatra ny afatra hoe io ny fanontaniana mipetraka ao anatin'ny olona rehefa tonga ao anatin'ny fanahina izy. Mbola veriko nefa ny teny, tena misy ny fanahina araky ny fanambarako tamintsika teo. Maro be ny olona zay miaina sy mitoetra ao anatin'ny fanahina amin'izao vanim-potoana misy atsika izao. Fa izy io de ambarako amintsika zany fa melohan'ny amaliko lay fanontaniana de izao: raha tena olon'Andriamanitra marina isika ary mahafantatra tsara mihitsy ny momba le Andriamanitra zay vavahantsika sy inotsika, de ity ny fampirisihana teneniko androany: aza manahy isika fa zao ny teneniko amintsika, tsy maintsy mamonjy atsika Andriamanitra eo am'lohany ny zava-misy atrehatsika, eo am'lohany ny zavatra maro zay sedraitsika, eo am'lohany zavatra mety fiainana manafika atsika na mampahory atsika. Raha tena mino anao fa misy Andriamanitra, raha tena mino ankeo anao fa tena olon'Andriamanitra, tena mivavaka amin'Andriamanitra, de ity nafatrafatra teneniko: aza manaiky toetra ao anatina fanahina na voafatry zany atao hoe fanahina izany. Ny azoko antoka mantsy de zao ry havana, afaka mamonjy ny fiainantsika zanak'olombelona io Andriamanitra io rehefa tena mitoky aminy sy miatehitra azy ary tena mino azy amin'ny fotsika rehetrarehetra isika. Jereo ny ty ten'Andriamanitra ity hoe ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra atao. Ho anao zay manaraka ankehitriny io zao, inona ny olanao? Resaka fiainam-pitiavana na fiainan-tokantrano na tsy mety mavampanambadiana mihitsy ve ianao? Satria ato de fantoko am'resaka fanafahana. Be de be ny olona tsy mety manana fiainam-pitiavana milamina, be de be ny olona tsy manana fiainan-tokantrano tena mba hoe mitondra fifaliana, fiadanana, fitsarana, fa de fampirafesana, vono, fantrana, na ihany koa tsy mety mahatrangam-panambadiana mihitsy izy satria misy hery ratsy mampahory ao zay ho hitantsika ao aorianao raha sitrapon'Andriamanitra itona fampianarana amin'izay ahako. Mety hoy aho hoe ohatra ny teneniko teo, mety zany ny olana sedrainao, na mety ataoko hoe mety misy aretina tsy mety sitrapanafody ianao ka efa nandany vola amam-bolana na mantonany maro, mety efa namidy hatramin'ny fananana mihitsy azy, na ny dokotera raha angamba de efa niteny mihitsy hoe efa natao daholo ny karazam-panafody rehetrarehetra hitsabonanao fa tsy nety nisy fanafany mihitsy ny tenanao. De izany zavatra izany de ambarako aminao fa misy fanaratsy ao fototry ny aretina ary mahatonga anao tsy mety mahita fanasitranana mihitsy eo am'izay fitsabona ataonao. Mety zany ny zavatra managejanao, manany amin'ny hoavy ny fahasalamanao, mety manany amin'ny hoavy ny ainao hoe mety sao de sanatria ho faty ary sao de sanatria ka efara amin'ny zavatra ratsy ary ty aretin-dranako, ny aretin'ny vadiko, ny aretin'ny mpiray-tam-po amiko ity na ny ray aman-dreniko. Mety zany mihitsy ny zavatra mampananao, manany amin'ny hoavy ny fiaina-tokantrano, manany amin'ny hoavy ny fiainam-pitiavana satria mety efa ozy efa be taona ahako, efa firy taona aho zao, sao de sanatria ka tsy ahita tokantrano intsony, tsy avany tokantrano intsony. Ry hava malalo, zao ny teneniko aminao, ho mbola veriko ihany. Raha tena olon'Andriamanitra marina isika ka mahafantatra n'Andriamanitra tsara sy ny momba azy
hoe iza marina le Andriamanitra ivavahantsika, iza le Andriamanitra atoriko aminao androany, le nahariny tany sy ny lalitra zay rehetra ho aminy tamin'ny alalany teny naloko ny vavany, hoe misy ny mazava de nisy ny mazava, ka na de maizy narina teo foana tao anatin'ny fotoana naharitra rehefa nomboka ny teny tamin'ny teny ray vav'Andriamanitra hoe misy ny mazava, tonga de nisy zany. Tsy nisy nininona ny tany foana tsy nisy endrika, rehefa ny teny Andriamanitra de nisy ny zavatra rehetra. Izany Andriamanitra izany, le atao hoe Jehovah Andriamanitra ray, le rainy Jesosy Kristy tompo, izy le Andriamanitra fitiavana, izy le Andriamanitra tianao indrindra, izy le Andriamanitra tsy faly izy raha sanatrika hoe zava ianao zavaboariny. Itsika olombelona ny nataony niavaka indrindra nefa miaino anaty fahoriana, miaino anaty fijaliana, miaino anaty fangirifirina manakariva. Fa zao ny teniko, raha fantatra ao marina nomba an'Andriamanitra sy ny heriny, afantatra ao antsony ny faiza manaony, fa izy le Andriamanitra ame zavatra rehetra. De zao ny teneniko amitsika, aza manaiky ametraka ny fanahina ampahory anao zany, fa mino ianao ary matoky fa tsy maintsy amonjy anao Andriamanitra, tsy maintsy amonjy anao izy, tsy maintsy hitany fiainanao izy, tsy maintsy amany olo anao izy, ary tsy maintsy anafaka anao ao anatin'ireo geja sy fahoriana maro samihafa zay mamatotra anao izy. Ekeko e, fa na de toka voafatry ny fahotana sy ny fahazaran-dratsy na ny fampotsampy maro samihafa ary ianao, mety efa fotoana ianao mahatsiaro tenany hoe rehefa tonga ny taona vaovao ngambany tsy aina am'ty fahazaran-dratsy itsony tsy aina am'ty fahotana ty itsony tsy aina am'ty zavatra ratsy manageja sy mampahory ny fiainako ty itsony na ty fampotsampy zay tsy ahitako fa mangirana, fa vao makary lany ny arenako, lany ny volako, efa mety ahilikiliky ny olona mihitsy ianao, na ny vadinao ny zanakanao mety efa mananatra anao sy miteny mahery ianao, ambanin'ny olona mihitsy angambany ianao, de lasa manahy ianao hoe anahoana reny moavy ny fiainam-panahiko. Fa zao ny teneniko amitsika, tia atsika Andriamanitra, tia atsika Jesosy Kristy tompo, tia anovanao izy, tia hitondranao amin'ny fiainana vaovao, tia hatonganao olona vaovao izy. Fa androany aza manaiky toetra na metraka ny fanahina anakejanao na matotra anao izany. Andeha ary hovaliko ilay fanontaniana izay ifantomany ty aloha hevitra izay ianaratsika ity. Avy aiza marina ara moa zany ny vimy ty atao hoe fanahina ity. Avy aiza izy? Satria araka ny teniko hoe hery tsy hita maso kanefa mampahory olona maro, manakeja olona maro, ka mahatonga olona maro very fanantenana. Avy aiza izy? Valiny de izao voalohany, ny fanahina de tonga vokatry ny trangam-piainana zay atrehan'ny olombelona tsiraray avy. Zany hoe raha ohatra ka tonga de ataoko mahitsy de izao, vokatry ny trangam-piainana na zava-misy atrehan'ny olona anankiray de tonga avy hatrany mitoetra sy manapaka ao aminy la hery mpitondra fanahina. Matetika rehefa misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainan'ny olona iray ka no heveriny fa mafy be ary tsy voavahany amin'ny maha-olombelona azy intsony, de manapaka sy mitoetra ao aminy ary lasa manageja amin'ny fiainany la hery na le fanampitondra fanahina. Satria no heveriny ary mivinavinany de hoe tsy voavahako tsony ty, tsy resiko amin'ny maha-olombelona tsony ty, mety efa nataonao daholo ny fomba rehetra, nataonao daholo ny alanenina, ny tady vaholana tsetsikero, fa rehefa mijery na mifantoka amin'ilay olana ianao, le zavatra atrehanao, de fiheveranao ny tena mafy loatra izy ty. Tsy voavahako amin'ny maha-olombelona, tsy voavahako amin'ny herin'ny vola, tsy voavahako ny fahaizako, tsy voavahako ny fahalalako, na tsy voavahako intsony amin'ny fiankinako amin'ny olona ity. De tonga amin'izay fanahina, anahoana reny ho avy, anahoana ny tranga aorinao, satria matetika ny herin'ny fanahina de izao te hiteny aminao izy fa ho ratsy ny fifarano hitantara eo, ho ratsy ny zavatra miandry anao aorina. Zany foana ny tenen'ny fanahina, zany foana ny arangarangany eo amlohanao hoe ho ratsy ny valiny aorinao, ho ratsy ny zavatra miandry anao ao, tsy ho tafavoaka intsony ianao. Ka ny fiheveran'ny olona zany io tranga le misy na le fiainana atrehany io hoe tena mafy loatra io, tena goavana io, tsy voavahako intsony io, de tonga ny fanahina ao anatiny. Na ihany koa heveriny fa tapitra hatreo ny lalany, vokatra ny zava-misy atrehany, de lasa feno fanahina izy, satria mety efa nitady fomba, nitady hevitra, nitady vahaolana tetsyteroa izy, fa zay rehetrarehetra naleny sy vahaolana neterany mba amaly olany de tsy nahitany mangirana, de araka le fiteny malagasy manao hoe tapidalaka le izy, taka le rafotsy be verilona mihitsy ka miandry zay gadona ny sisa. Satria raha fijeriny de hoe tena mafy ty tsy azo tsy hita intsony aiza ny lalakombana. Taka andreto zanak'Israely zay nivakitsika teo am-piandohana tao amin'ny nomeritiko 20 hoe tam'izany fotoana zany rehefa tany any efitra, haitsika ny dikany hoe efitra, ny tany efitra na ny dezera de tsy misy zava-maniry any,
tsisy rano sotroana any, vato ny mameno any, fasika ny mameno any, rivotra ny mameno any, rivotra zay taoko hoe mitsoka ny fasika ka mahatonga zany mety any amin'ny masonao na ho jenjina tanteraka ianao ka tsy ahita lalako mbany intsony. Tsy mba misy hoe mba misy zava-maniry na voankazo mba hoanina akory, zay le tany efitra. Fa rehefa tonga tany ny zanak'Israely nety Mosesy satria hoe ho any amin'ny tany Kanana, de zao ny teneny izy inay ane zay mba maty tany Egypta ihany. Zao zay tiry Mosesy nentinao mivoaka avy aty nentinao niala atao amin'ny tany Egypta hoe ho any amin'ny tany Kanana, zany nampanantenana anay. Ny zavatra iainanay sy hitanay nefa ny ankehitriny de zao tany efitra, tsisy rano, tsisy ihany ko hoanina, tsisy nininina. De mazava le tenin'Andriamanitra ao Maty 4:9 zay fa diso fantatry ny olona rehetrarehetra mihitsy angamany ity le tenin'Andriamanitra ity hoe aza manany amin'ny aina, aza manany amin'ny hoanina, aza manany amin'izay sotroana ozy ny tenin'Andriamanitra, manomboka ao amin'ny 5:20 no miteny atsika an'izany. Haitsika tsara zany tenin'Andriamanitra ao Maty 4:9 zany. Satria rehefa tsy nisy rano, tsisy ihany ko hoanina ny zanak'Israely tany Egypta, na de Andriamanitra zao ary mitondra an'izy ireo tamin'ny alalan'ny Mosesy sy Arona. Sarotra be io zareo. Manany olona ny amin'ny hoanina, manany olona ny amin'ny hotafiny, manany olona ny amin'ny rano sotroana, manany amin'ny ainy, manany amin'ny hoaviny, manany amin'ny fiainan-janany, feno fanahina tanteraka zanak'Israely. Fa zao ny tenenin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy hoe tenena amin'ireo olona izay manam-panahina hoe aleo maty tany Egypta, zao tsisy rano, tsisy rano sotroan'ny biby fiomponay, tsisy rano sotroan'ny tenanay sy ny zanakanay, tena maina ny ainay, ho faty izahay, nanany amin'ny ainy ny olona rehetra, zay vahoaka an'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany. Hitantsika vokatry zay zava-misy izay sy le tranga zay miseho amin'ny fiainan'ny olona de tonga manapaka sy mitoetra ho aminy fanampitondra fanahina, manararoatra manaketraka azy, manararoatra manakivy azy, de hiteny ao amin'ny lohan'ny mihitsy hoe tsy tafavoaka intsony, tsy lasa lavitra intsony, vitany aminareo hoe ohatra zany mihitsy ny ataony le fanahina ry havana ka vokatra zay mihitsy. Io zany mety efa nitady lalana zareo mety nanao fomba rehetrarehetra fa tsy hita le izy. Matetika ny olona manà no feno zavatra mialatsiny amin'ny toko amin'ny teny vahiny hoe matetika ny olona feno fanahina ao anatiny, na hoe ny olona manà de feno zavatra negativa ao anatiny ao, lasa feno tahotra ary tsy manana fanantenana no tafavoaka intsony ny olona feno fanahina. Mety zany mihitsy angambany ianao zao. Mety efa hoy zany hoe ngambany aty efa olona tsy ho tafavoaka, na tsy hatsangana, na tsy ho tafita, na tsy ho sitrany intsony. Tonga de zavatra negativa zay ny ao anatiny ao, zay ny ao an-tsainy ao. Tahaka ny zanak'Israely rehefa tsy nisy ny rano tao ny hevitra, io no nitranga tamin'ny fiainana natrehan'izy ireo, de eo amin'ny 2:4 izy alo Nomery 2:20 io, tovakitsika kely nge zao zavatra nitenenin'izy ireo. Nomery 2:20 de 2:4 de zao verenantsika vakina kely anie le tenin'Andriamanitra hoe inona zavatra nitranga sy nitenen'ny vavan'izy ireo eo amin'ny 2:4. Fa nahoana no nitondra ny fiangonan'i Jehova ho amin'ity hevitra ity ianareo mba ahafaty anay sy ny ombonay eto. Nametrahan'ny fantaniana ile Mosesy mpitarika izay nantson'Andriamanitra mba hitondra an'izy ireo hiala atao amin'ny tany Egypta hoe andova le tany tsara be, andova le tany Kanana, andova le fiainana mahafinaritra. Nametraka fantaniana fa nahoana ka nentinao niala, nefa ny zareo nge tao amin'ny tany Egypta tao ka ozy ny Baiboly amin'ny Exodus 3:7 de ozy ny soratra masina hoe nitarainy izy io. Zay natonga n'Andriamanitra teny eo amin'ny 2:7 reko ny fitarainan'ny olona, hitako ny alahelon'ny olona, tena reko hitako ny fahoriana trehany. Zany hoe Andriamanitra zany de nahita oloko reo, vahoakako reo, fa na de olon'Andriamanitra sy vahoaka n'Andriamanitra ary izy ireo, tena Andriamanitra mihitsy no teny oloko reo, hitako ny fahorian'ireo, fa voafatotra tao Egypte, voafatotry ny Egyptiana izy, de tsy nanana fiainana tsara na de olon'Andriamanitra ary. Zay le niteneniko tamin'ny manaraka tamin'ny teo aloha teo manao hoe tsy maha-kristianina tsika, tsy le titre hoe tsika ao amin'ny toerana mpivavahana misy atsika nge no tonga tsika hoe olona afaka fa ny zanak'Israely rehefa voafatotra tao amin'ny tany Egypta de nandevozina, nampijaliana, nampahoriana, tena hoe niaina tao anatin'ny fiainana tena feno fijaliana tao ny taonjato maro, satria mbola teo am-pelantanany Egyptiana ny fiainana. Be dia be ny olon'Andriamanitra tahaka zany, raha mbola eo am-pelantanany devono ny fiainana, na de olon'Andriamanitra sy mivavaka raha izy, de tsy mba hita fiainana mamy, tsy mba hita fiainana mahafinaritra, tsy hita fiainana tsara mihitsy. Fa ny vahaolana ty tsy maintsy afaka ao amin'ny tany Egypta. Zany hoe tsy maintsy afaka eo am-pelantanan'le mpampahory, tsy maintsy afaka eo am-pelantanan'le mpamatotra, raha tsy zany de hijaly foana foana. Ka ny zanak'Israely nefa de nagaga de ity, rehefa tsy nisy rano ho an'ny biby fiompony,
osotrony ny biby fiopiny, rehefa tsy nisy rano osotrony izy mianakafy, de ny zavatra tonga atao aminy tena anazy hoe ho faty aty zahay, tsy ho tafavoaka aty zahay. Andriamanitra nge tsy nitona an'izy ireo ho faty any anefitra e. Tsy zany mihitsy ny planin'Andriamanitra, tsy zany mihitsy ny antson'Andriamanitra Mosesy manafaka an'izy ireo tao, fa nitanjon'Andriamanitra de hoe tsy maintsy mialo amin'ny tany Ezipta ny zanak'Israely a, fanangatranana hoentiko any amin'ny tany Kanana izy ireo. So resahako be moa zany zavatra nitranga hoe fananina maty tany daholy ny olona 20 taona niakatra, fa 20 taona nidina ihany no afaka nandovan'ny tany Kanana. Zany hoe ireo olona teraka teny an-dalana satria 40 taona izy ireo tany anefitra. Lalana tokony atao raika amby folo andro, fa lasa 40 taona. Tsy moramora zany, satria vokatry ny tsy finoana, vokatry ny fimonomononana, vokatry ny famezatsiny an'Andriamanitra sy ny famezatsiny ny mpanompon'Andriamanitra zay natsoan'Andriamanitra hitarika. De lasa nitatra 40 taona le raika amby folo andro. Nampalahelo zany, satria feno fanahina tsy natoko ny fitonan'Andriamanitra, tsy nanaiky ny fitonan'Andriamanitra, vao misy zavatra mitranga, vao misy zavatra miseho kely, de fanahina ny mameno, fanahina ny tonga ho aminy, vokatry le tranga misy. Ry havanao, ny zavatra anankiray mila fantatry tsika olon'Andriamanitra nefa de izao. Na inona ady lalovantsika, na inona olana sedraitsika, na aiza naiza toerana aleanao, na tahaky ny hoe tena maina, tsy misy na inona ohatra ny tany efitra zay nandolovan'ny zanak'Israely io aza. Mety zany mihitsiny, de zao foana ny teneniko amintsika zay de aza manaiky mihitsy iaino anaty fanahina. Fa zao ny teneniko amintsika, tena mitokia amin'Andriamanitra, fa tsy maintsy momba antsika Andriamanitra, tsy maintsy mitahantsika Andriamanitra, de aza manaiky ana zany, aza manaiky iaino anaty fanahina zany, fa miantso antsika hitoky amin'Andriamanitra foana. Vakiko le Matthieu 5:5 zay efa lazaiko teo aloha, Matthieu 5:5 de zao voasoratra. Ho anao zay miaino anaty zavatra sarotra, ady mafy, olana lehibe, de zao ny tenen'Andriamanitra aminao androany. Raiso tena fahasoavanao anao ty teny ty. Ao Matthieu 5:5 ary noho izany de lazaiko aminareo hoe aza manany amin'ny aza manahy ianareo, aza manany amin'ny ainareo, de izay hohaninareo na zay hosotronareo, ny any amin'ny tenanareo de izay hotafianareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny anina fa ary ny tena noho ny fitafiana. Aza manahy ianareo zay Andriamanitra, de afaka vakinao ny 7:20 sy ny nisy fanoharana ny tenen'i Jesosy teo. Fa zavatra tiako amparezana antsika androany de ity na inona zavatra lalovana, na aiza na aiza toerana misy anao, na tsy misy ninina reo am-pelantananao am'izao fotoana itenenako zao, de aza manaiky mihitsy hitoetra anatina fanahina, fa Andriamanitra ry havanao de tsy maintsy momba antsika izy, tsy maintsy momba antsika, ary nandrara mafy teto Jesosy Kristy hoe aza manaiky anahy, na aza manany amin'ny ainareo, aza manany amin'ny tenanareo, aza manany am'izay mety hoaninareo, aza manany amin'ny fiainanareo. Zay mihitsy ny tiany Jesosy tenenina, tiany tenenina zany de zao, afaka momba antsika, amonjy antsika, anafaka antsika izy. Ka milohany hidirantsika indray amin'ny tapany manaraka, de anaraka hira anankiray sika aloha andeha sainto kely tsika, de rehefa aveo toizako indray ny tapany manaraka tompoko. Ndao ary tompoko. On va le déclarer de tout notre cœur. Combien tu es grand, Seigneur. Yes. Combien tu es grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Combien tu es grand. Plus que toute chose, plus que nos problèmes, plus que nos maladies, plus que toute circonstance, tu es grand. De tout mon cœur alors s'élève un chant. De tout mon cœur alors s'élève un chant. Oui, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand.
tout mon être entier, Seigneur, je vais t'élever. Alléluia. Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu vite la notte a gemacho, vite la fali piazza novi sai, vite la Izat como tua não, te vai dizer, abacasuar não. Azuarna mle Andriamanitra zay tompoko. Nisafidy le Andriamanitra tena izy ianao. Le mihoatra noho ny zavatra rehetrarehetra. Sady lehibe ianao Andriamanitra no mpanao zavatra lehibe ihany koa. Mbola hira mafimafy antsika hoe mideranao Andriamanitra amin'ny fonao rehetra. Seigneur, entends nos voix et nos cœurs aujourd'hui qui élèvent juste ta grandeur. Manek izahay falibiazanao. Manek izahay maizy anao sy mahandriamanitra anao amin'ny fiainanay. Manek izahay fa tsisy toanao ary tsisy azo arina aminao. Androany izay tsy hoe mirahira fotsiny fa ny ao anatinay rehetrarehetra mihitsy Manek androany. Lehibe ianao. Eny ary tompoko, misaotra an'Andriamanitra isika. Mino falazava tsara taminao izay tapany voalohany izay hoe avy aiza marina no evian'ny fanahiny. De valiny voalohany de no ireo trangam-piainana, avamy ireo trangam-piainana, ireo zava misy lalovan'ny olona ka no evian'ny taky ny mafy ka tsy ho tafavoaka trony, na no evian'ny hoe tapitra hatreny lalany, vokatra zavatra hatreny, de lasa feny fanahina sy tahotra izy ka no everiny fa tsy tafavoaka ary tsy manana fanantenana no ahita vokatra tsara intsony ao aoriana. Takany nandalovany zanak'Israely tany amin'ny tany efitra ka rehefa tsy nisy rano de nanahy izy hoe tena ho foaty aty tsika, tsy ho tafavoaka aty tsika. Zay le tapany voalohany teo izany. Faharoa, avy aiza ihany koa ary ny avian'io fanahina zay hery tena mampahondrindra ary tsy mety resin'ny olona maro amin'ny herin'ny sandriny, na amin'ny herin'ny volany, na amin'ny herin'ny fahaizany. Ary hoe tsy maha-olona hoe tena hoe fijerevanao ivelany tena olona ty olony ty olona ohatran'ny goavana. Na ty olo ty ohatrany hoe olona tena sarika na be resaka be, fa rehefa tonga ao amin'ny fanahiny de mahatonga ny olona be dia be, sasany tonga de mamono tena, sasany tonga de mandeha
mamarana ny tantaram-piainana hoe andehako hinana fanafody a na andehako ary anatin'izao na hitsoraka ny rano'ny rano na ohatr'izany satria feverany hoe vita ny fiainako ka mana tsy tafavoaka ntsony a. Faharoa, aveza ihany koa ny fanahina. Ny fanahina ihany koa dia tonga vokatry ny tsy fahampino ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy ilay heriny. Rehefa tsy ampy ny fahalalan'ny olona an'Andriamanitra, rehefa tsy mahafantatra tsara n'ilay hoe maizy azy an'Andriamanitra ny olona, iza zao Andriamanitra lehibe le naharin'ny tany sy ny lanitra, iza le Andriamanitra zay ambaran'ny Baiboly hoe ny lanitra zay fiandrianana ary ny tany fitoeran-tongony, iza le Jesosy Kristy izy ambaran'ny soratra masina fa maty izy de nalevina izy fa nitsangana tamin'ny maty izy tamin'ny andro fahatelo ka tsy voatazo ny fasana sy ny fahafatesana intsony. Iza le Jesosy Kristy zay eken'ny rivotra sy ny ranomasina ka raha vao miteny Jesosy hoe rivotra, i ranomasina manginaka mitsahara to de tony tsara ny andro. Rehefa tsy ampy ny fahalalan'ny olona io Andriamanitra io ohatr'izany, tsy ampy le fahafantaran'ny olona n'Andriamanitra, de rehefa misy zavatra miseho na mitranga amin'ny fiainany de feno tahotra sy fanahina izy izany. Tonga ao anatin'ny olona le fanahina, vokatry ny tsy fahampino ny fahalalany tsara an'Andriamanitra sy ny tsy fahafantarany ilay hery ananan'Andriamanitra. Zao mantsy no izy ry mpianoavana. Raha tsy fantatrao tsara ny momba an'Andriamanitra izay hivavahantsika, ekeko hoe mpino kristianina ianao, mahafantatra olon'Andriamanitra ianao, hoy ianao hoe zako ange manana andraikitra ohatr'izao fiangonana misy ahy, riavanao de ambarako aminao fa rehefa tsy ampy tsara ny fahafantaranao momba an'Andriamanitra, tsy ampy le fahalalanao an'Andriamanitra sy ny heriny, de raha vao misy zavatra mitranga sy miseho amin'ny fiainanao na misy zavatra tokony ataonao de manavy hatrany ianao sao de tsy ho tafavoaka ty. Tsy fantatry ny olona ny herin'Andriamanitra sy ny maizy azy an'Andriamanitra de feno tahotra sy fanahina foana raha vao mandalo olana na ady mafy na trangam-piainana na tsy fahasalamana izy. Ohatra zao ny zanak'Israely, olona novonjen'Andriamanitra sy nafan'Andriamanitra tamin'ny olana maro, ary Andriamanitra mihitsy ange nitoran'izy ireo tamin'ny tanana mahery, niara tao am-pelantanan'ny Farao e. Raha maha-olombelona zay natonga Mosesy nitera, satria Mosesy ange ka voateraka de tao Ezipta izy niteraka e. Tao an-tran'ny Farao izy no nitazaina e. Zanaky Farao mihitsy nanakaraman'ny reniny Mosesy mba hitaiza azy, anabe azy. Niaina tao foana izy nandritry ny taona maro. Ay Mosesy tsara zany Farao zany, fatany toetrany. Ary raha tamin'ny andro tamin'izany fotoana de hoe i Farao na Ezipta no anisan'ny tena hoe firenena, anisan'ny loha laharana tena ny goavana tamin'izany fotoana izany. Ary fantatry Mosesy tsara mihitsy zany, ny zanak'Israely koa de nafantatra zany satria niaina taona maro tao, kanefa tamin'ny tanana mahery, tamin'ny fomba tsy takatry ny sainany nanafan'Andriamanitra ny zanak'Israely tao Ezipta e. Ary raha hitantsika tsara ny tantaran'ny Baiboly amin'ny Exodosy 4:4 sy 5:10 de hoe feno tahotra tokoa ny Israely satria teo amin'loha ny ranomasina mena. Atao hoe aorinany de Eziptianina miaraka amin'ny fitaovam-piadiana sy ny kaleso soavaly. Fa tena magaga ry havana hoe nataon'Andriamanitra fotsiny niteneny Mosesy kapohy io rano de isaraka roa Mosesy de andeha tany maina ny zanak'Israely, fa ny Egyptianina zay hitanareo reo tsy ho hitanareo intsony reo mandrakizay. Nahagaga age fa rehefa nikapohan'ny Mosesy tamin'ny tenany eny ranomasina mena, fa ambarako amintsika fahagagana eny Moseho, fahagagana eny nitrangy satria nisaraka roa ny ranomasina mena de nandeha teo ampovoany mandeha tany maina, tena hoe mandeha tahaky ny lalana tsy misy na inona inona ny zanak'Israely fa lalana mikodana. Fa jerevantsika ne rehefa tafita tery ampita tery daholo ny zanak'Israely de mba nidina tao koa ny Egyptianina zay anendrika an'izy ireo. Fa zavatra lehibe magaga ty nakaton'Andriamanitra indray ny rano de niaraka tamin'izay dia levina tao anatin'io ranomasina mena io reo Egyptianina zay tamy anendrika azy. Fahagagana tsy takatry ny sainy zany, asa lehibe tsy vitan'olombelona zany, fa le herin'Andriamanitra, le fahaiza manao n'Andriamanitra natonga izany nitranga ry vahoaka zay manaraka ankehitriny tamin'ny tanana mahery. Nefa de zao tena tsy ampy ny fahalalan'Andriamanitra sy ny heriny, ary tsy fantatra izy ireo koa le maizy azy an'Andriamanitra. Tahaka ny hoe olona mpanara-dreny rano fotsiny anga, ka rehefa tojo olana de feno fanahina foana. Tsy ampy ny fahalalan'Andriamanitra, tsy ampy ny fahafantaran'Andriamanitra. Ndraindray mantsy toyavana de zao tokoa ny zavatra mitranga hoe rehefa ao anatin'ny fotoana milamina tsara ny fiainam-pitiavana, milamina tsara ny fiainam-pahasalamana,
lamina tsara amin'ny fiainana ara-bola, lamina tsara amin'ny fiainana zanaka, milamina daholo ny asa aman-drahatra. Rehefa milamina amin'ny fiainan'ny olona, dia ohatran'ny olona tena be finoana daholo, ohatran'ny olona tena feno fifaliana daholo, ohatran'ny olona tena hoe tena ilay tsy ala amin'Andriamanitra ireny daholo daholo, ary ilay olona falifaly ireny tena izay tokoa zavatra misy eo amin'ny fiainan'ny olombelona. Fa rehefa manomboka todo-java-tsarotra, manahirana, ary tsy ho voavainy amaha-olombelona azy, dia ny ankamaroan'ny olona tonga dia kivotsiketraka ka amin'ny teny manao hoe tena sarotra ty zava-misy ty e. Aiza ny tany aleha tahaka ny nataon'ny zanak'Israely, tsy ampy le fahalalany an'Andriamanitra, tsy ampy ny fahafantarany an'Andriamanitra sy ny heriny, ary tsy fantatry ny olona le maha-izy izay an'Andriamanitra. Ka raha vao misy zavatra miseho sy mitranga dia tonga avy hatrany rehefa nahino. Ohatra anankiray izao, andeha hovakitsika ny tantara ao Marka toko faha-efatra ao. Efa haitsika tsara nga mandrapa-mamaky baiboly itsika, Marka toko faha-efatra manomboka andiny faha-dimy amby telopolo. Ireo mpianatra Jesosy Kristy izay niaraka tamin'i Jesosy tamin'izany fotoana hoe andehantsika mba ho hitahiny ampita ho Jesosy Kristy tamin'izay fotoana izay. Fa rehefa tao anatin'io sambo io Jesosy Kristy dia natory be mihitsy. Fa ny mpianatra 12 lahy kosany dia samy namono lakana, samy resadresaka teny. Fa rehefa teny ampovoan-dranomasina tany dia zao voalazan'ny baiboly hoe nanomboka nisy rivotra mahery be teny ampovoan-drano, ary nanondra mafin-dranomasina tamin'izany fotoana izay. Natahotra amin'ny mpianatra. Ary zao mihitsy ho voalazan'ny baiboly hoe tonga dia feno fanahina ho faty aty tsika rehetrarehetra. Ambarako amintsika nefany fa reo nge dia olona mpianatra Jesosy reo e, mpanao asan'Andriamanitra niaraka tamin'i Jesosy reo e. Dika izay dia zao tsy hoe olo-kolopony reo fa olona voafidy, nantsoina hoe mpianatry ny Jesosy Kristy Tompo, olona niaraka ny Tompo, nahita fahagagana be dia be, nahita olona be dia be fa nivoaka dia voly tamin'ny alàna mivavaka nataon'i Jesosy reo, nahita olona be dia be sitrana, olona tsy sitram-panafody, malemy, jambatra ny akibon-dreniny. Fa rehefa nivavahan'i Jesosy hita ny masony izy ireo fa nahiratra ny maso, natanjaka ny malemy, nitsangana, eny hatramin'ny maty aza, efa hitan'izy ireo mihitsy ny hoe rehefa tendren'i Jesosy ny trano vorona, tonga dia nitsangana ilay zazavavy kely dia natolony andray aman-dreniny. Hitan'ny mason'ireo mpianatra ania zany e. Fa ny zavatra nagaga dia ity, vakitsika Marka toko faha-efatra andiny raika amby efapolo. Marka toko faha-efatra andiny fa raika amby efapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hamakina ilay tenin'Andriamanitra. Andiny raika amby efapolo. Ary natahotra indrindra ireo mpianatra ka niresaka hoe iza moa ity, fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Averiko le fanazavana teny aloha, mpianatra Jesosy reto. Olona ataoko hoe Jesosy zany no pasterany, Jesosy zany mpampianatra ekôly biblika azy, Jesosy zany ny akadrerany, ary Jesosy Kristy zany no niaraka taminy tompon'antoka tamin'io dia hoe andeha hoe ny ampita io. Fa tsy nampoziny hoe isy zavatra hitrangany tena tenan'ny ranomasina ny ampovoan'ny tany. Ka zay nataoko anjiry fanahina voaty aty tsika, tsy ho tafavoaka aty tsika. Rehafanao izy hoy fanontaniana mipetraka atao anatin'izy ireo, iza moa ity, iza moa ity ozy, iza ary ty Jesosy ty. Matono ny olona anankiray, na ny olona roa na telo na fiangonana mametraka fanontaniana ohatr'izany, dia tsy ampy zany ny fahalalany. Any Jesosy tsy ampy ny fahafantarany ny heriny sy le maha-izy azy an'i Jesosy ny zavatra vitany, ka nahatonga ny fanontaniana io mipetraka. Mety anisan'izany koa ianao zao, mety anisan'izany ianao izay mianao ankehitriny, mety tena ao anatina tebotebo sy tahotra ianao, ao anatina fanahina ianao, ao anaty olana saribahany ianao, mety mpino ianao, kristianina ianao, olona mivavaka ianao, olona mpiditra am-piangonana, mety mpanompon'Andriamanitra mihitsy ianao na tsy fantatry zay toerana misy anao amin'izao fotoana izao e. Fa mety misy tranga olana, tranga mpiainana zay mampahory anao angambany, ka mahatonga anao fiain'ny fanahina tahaka an'ireo mpianatra Jesosy koa ve? Dia hoy aminao androany, sao dia tsy ampy ny fahalalanao an'Andriamanitra, fahalalanao an Jesosy. Sao dia tsy ampy le fahafantaranao ny maha-izy azy an'ilay Jesosy Kristy, tsy ampy ny fahafantaranao an'Andriamanitra sy ny heriny, tsy ampy ny fahafantarana ny ohatry ny ahoana marina zavatra vita zany Jesosy zany. Zay no nahatonga mpianatra nametraka fanontaniana. Iza moa ity izy ireo? Na dia efa fotoana maro aza no niarahan'izy ireo tamin'i Jesosy, ary maro reo asa lehibe sy magaga hitan'izy ireo nataon'i Jesosy teo ambanomasiny, dia mbola tsy ampy ihany ny fahalalany an'i Jesosy sy ny heriny, ka nahatonga an'izy ireo feno fanahina sy tahotra izany. Ry havana, raha tianao tsy ho voakejany fanahina, dia fantaro tsara aloha momba an'i Jesosy, momba an'Andriamanitra sy ny heriny sy le maha-izy azy, dia amin'izay ianao atoky azy foana eo aminao ny zavatra misy rehetrarehetra. Amin'ny manaraka ho toizantsika nefa mbola misy tapan'le mbola maromaro hovaliako aminao avaizany fanahina, fa ahoana ary ny tokony ataonao mba hahatonga anao haresy ny fanahina izany.
Ny tokony ataonao dia reto voalohany, tsy maintsy mandray an' Jesosy Kristy ho tompy sy mpamonjy ny fiainanao ianao. Ary fantaro tsara mihitsy ny momba azy sy ny heriny. Ary faharoa, tsy maintsy toeritsika amin'ny le fanampitona fanahina, roatsika izany fa fanahy io, mpitondra fanahina tsy hita-maso fa mampahory sy manaketsy. Ary fahatelo farany dia izao no teneniko amintsika, tsika tohizo ny vavaka, fantaro tsara hoe izy Andriamanitra, dia manompo an'Andriamanitra ianao. Azakivy zany, manaraha an' Jesosy, manompo an'Andriamanitra. Hivavaka ao anao rehefa avy famelohan'ny vavaka ao ataontsika, dia andao anaraka hira anankiray isika hiomana tsara. Ampimaniko ianao mamelohan'ny vavaka dia ampimaniko tsara ianao, omany ny fonao, omany ny finoanao, dia fantaro hoe iza moa Andriamanitra. Jesosy Kristy ary zany no baikony, no didiny hoe rivotra sy ranomasina mangina mitsahara, tonga dia tony ny andro, nitsahatra ny rivotra tafitra, tony tsara ny andro, ka lama ny ranomasina, dia tafita ny zanak'Israely, tafita ny mpianatra, tafita ihany koa ny zanak'Israely, afaka nisotro rano tamin'ny alalan'ny vatolampy, namoaka rano an'izy ireo na dia tany anefitra azy. Dia ahoana moa zany ny atonga anao tsy ho tafavoaka? Ahoana ny atonga anao tsy ho tafita? Ahoana ny atonga anao tsy ho sitrana? Ary ahoana ny atonga anao avinao tsy ho tsara? Satria ny vatolampy ary namoaka rano e, ny rivotra sy ny ranomasina azy afaka nitsahatra ka tafita soma tsara tany amin'ny toerana tiany Jesosy atongavany le mpianatra tamin'izany fotoana. Anjaranao zao, satria Jesosy Kristy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay, tsy miova ny asany, tsy miova ny heriny, tsy miova ny zavatra vitany, tsy miova izy, fa andaontsika senao itoky ino anazy tanteraka, tapao ny hevitrao androany, manaiky an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana mihitsiny ianao, aza miravoravo tanana ianao, fa tonga dia manaiky an' Jesosy ianao, fa hitondra famonjena anao izy. Arahantsika ty ry ty arahantsika fotoana fohy dia vavaka sika rehefa avy eo. Tompo matoky fa mety ny fitondranao, dia azo antoka hoe ny tananao mihitsy ny mitantana anay, ilay tananao mahery. Mety tsy ho takatro androany, ny antony izay mahazo mety hoe mandalo zavatsarotra fa mifantatro dia fiafarako eo ampelantananao. Ka ninona iseo ninona anjo dia androso foana azy Jesosy, satria tsy miova ny tenao hoe indro ianao omba nay mandraka arivo ambara-pataperan'izao tontolo zao, tsy maintsy mandresy aho Jesosy aho,
eny ary tonga amin'ny lay fotoana lehibe sy ivavahana isika amin'izao fotoana izao. Raha tena sitraka de afaka mandohalika mihitsy ianao de apetrao mampifonao ny tananao. Fa raha marary kosa ianao na fivitosana na kansera na aiza na aiza ao vatanao marary na diabetika ianao de apetrao amin'ny fatra marary anao ny tananao na eo ambony lohanao de mandolia ianao fa ivavaka sika ka raha sitraka ataoko de averina aloha zao vavaka ataoko zao. Tsy hoe averina fombafomba fa ataovy amin'ny fandresen-dahatra mihitsy. Averina ary vavaka ataoko. Andriamanitra raiko lay nahary tany sy ny lanitra. Enao le Andriamanitra tia anay zanak'olombelona indrindra satria zava-boarinao zahay. Misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy ahako. Fa tia ahy ianao de nahita ity fandaran'ny ty androany. Mamindrafo amiko anao Andriamanitra raiko. Mamela ny fahotana vitako rehetra. Mivonina anaraka anao ka hiala ny fahazaran-dratsy ny ota rehetra ka hiaina sy hitoetra ao anaty famasinana. Jesosy Kristy Tompo, androany manaiky anao tompo sy mpamonjy ny fiainako aho. Mino anao mafoko rehetra ka midira sy mankatoerana atao anatiko ianao. Ataovy anisan'ny zanak'Andriamanitra ka olo mbô vonjy a Jesosy. Amin'izao fotoana izao Jesosy vonjeo aho, sitrano aho, fa tsy ameko toerana atao anatiko intsony mifanahiana manomboka an'io fa atoky anao sy ny herinao aho ary atehitra aminao a Jesosy. Vavaka ao anao amin'izay amin'izao fotoana izao fa mifantohy ianao. Jesosy misaotra anao ahako fa afaka hivavaka ho andreo olona maro. Amin'ny anaran'i Jesosy na inona hery mampahory ny olona mitondra tahotra sy fanahiana ao anatiny. Manany amin'ny ho avy ny fiainam-pitiavana, manany amin'ny ho avy ny tokantrano, manany amin'ny ho avy ny fahasalamana, manany amin'ny ho avy ny fiainana ara-bola. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, migiala ao anatiny, migiala ny fanampitondrana fanahiana, manany amin'ny ho avy ny fiainam-panahy sy ny fampony ny olona. Miala amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fanahiana izany. Foanako, miala ary tsy mahazo mampahory ny olona intsony. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Sitraniko izay marary rehetra, levina aloha ramina retina, mitsahatra ny fivitosana sy ny fanahitainana, magita fanasitranana sy fahagagana ny olona, apitako ny herin'Andriamanitra magaga amin'ny anaran'i Jesosy, anasitrana izay marary, ho afaka ny olona rehetra, ary tahian'Andriamanitra any amin'ny fiainany, amin'ny anaran'i Jesosy. Mivaha io olana izay tsy hainy vahana io, satria mahery Andriamanitra, magaga Andriamanitra, mahay zavatra rehetra Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy, ho afaka ny hery ny fanahinany ny olona. Saotra ray, saotra Jesosy, saotra fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy, saotra Tompo, amen. Milohany tena amaranako ny fotoana ary de izao. Raha maniry ianao iona aminay manokana na misy fangataham-bavaka mba tianao iarahantsika mivavaka na hoe mba te hanatrika amin'ny fotoam-bavaka misy anay ianao de voalohany misy laharan-tarobia ireo ahafahako mifanerasera aminao sy hivavaka ao anao. Faro izay fiangonana de izay manana fiangonana ndrefia androna kely. Raha erakadimbahoaka ianao de somary mahitsy amin'ny arabe iny ianao manaraka lalam-by de eo aloha eo anao de efa afaka manontany olona fiangonana refia androna kely. Afany amin'iny mahazo arivo Ambodisoa ianao midina indray de ahita eo amin'le lalam-by eo anao de eo koa ahita afaka manontany olona fiangonana refia androna kely. Aza misalasala miantso anay, manana fotoam-bavaka izahay isaky ny andavanandro ohatra, Talata sy Alakamisy de misy fotoam-bavaka amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 ora tolakandro. Nasako anao tongava fa fotoana lehibe sy miavaka io andrenesana ny tenin'Andriamanitra sady isy vavaka fanafana lehibe izany. Faharoa isaky ny Lahady kosa misy fotoam-bavaka indimy miditra amin'ny 4, amin'ny 7, amin'ny 10, amin'ny 12 ary amin'ny 2 ora tolakandro ho fiangonana refia androna kely ihany koa izany. Ho anareo any amin'ny faritra rehetrarehetra any moa raha mandefa mesazy fangataham-bavaka ianao de tianay mba ho teneninao ny toerana misy anao na miantso anay ianao de afaka mba teneninao de atoronay anao zay tokony atao na toeram-pivavahana tokony alehanao izany. De manao veloma antsika rehetrarehetra samy ho tain'Andriamanitra Tompo. Mahiresa daholo.